Dia faly miarahaba antsika rehetra mpanaraka ny vendredi biblique amin'izao zoma takarivarivra zao. Dia fifaliana lehibe izao ifanatrehantsika izao. Ianareo moa zany no mahitako fa isorana ny Jesosy zany zavatra rehetra zany. Ny fanamariana voalohany dia angamba mety ho gaga ihany nareo misy mpandika teny. Zay no fanamariana voalohany. Misy mpandika teny ao ambadika ao amin'ny zao fotoana zao, satria ny lohahevitra zay hojerentsika androany dia ny FLM manohy ny asa mahagaga nataon'i Jesosy ka mampalady ny marenina. Jerentsika amin'izany androany ny asa ataon'ny akan'ny marenina, vavolombelona zany asan'i Jesosy zany. Dia izay ny lohahevitra akatsika fampianarana sy fampahalalana androany, ka alohan'ny zavatra rehetra dia hiara-vavaka tsika. Saotra Jesosy noho ny fitiavanao anay, saotra noho izao fotoana izao, saotra noho ny fitaovana serasera izay atolotrao anay rehetra, atolotrao ny zanaky ny Fiangonana Loterana Malagasy mba hampitana ny teninao, mba hampianaranao anay mandrakariva fa tena zanakao izahay. Ary amin'ity fotoana ity izay andinianay manokana ny teninao sy hampahalalana kasika ny akama, dia engany mba ho ampangininao ny teny rehetra izay tsy avy aminao, fa dia ianao Jesosy no tena ho ao anatinay tsirairay, mba hatonga ny teninao hipaka amin'ny kristianina rehetra, ny fiangonana, ary tena ho tsapanay ny fitiavanao. Dia miasa ianao mahery amin'izao fandarana izao, fa amin'ny anaranao ny anaovanay izany. Saotra ray eo amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Eny ary dia ho hitantsika anio amin'ity famelabelarana fohy ity ny mahakasika ny asa nataon'i Jesosy nampalady ny marenina. Ao anatin'izany ny asa atao eto amin'ny akan'ny marenina, eto amin'ny 67 hectara eto Antananarivo. Ary ho hitantsika eto koa misy hira anankiray ataon'ny mpianatra izay manatrika izao fampianarana izao raha teo izy ireo eto, ary isy amaky teny mpianatry ny akama zany hoe marenina ireo, hiresaka amaky tenin'Andriamanitra amintsika eto. Dia zay no ela fa ny tenin'Andriamanitra izay akatsika fampianarana androany moa zany dia hitantsika ao amin'ny Marka 7, dia manomboka eo amin'ny 1:30. Ovakitsika ihany zay teny zay fa ny fampidirana aloha zany zao dia fantatsika ny asa ataon'ny fiangonana, asa ataon'ny Fiangonana Loterana Malagasy. Izany dia hiraka anirahany Jesosy atsika fiangonana. Inona le hiraka? Ny hiraka dia izay voalazan'i Jesosy eo amin'ny Matio 7:20-7:20, na hoe mandeha any ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra. Ao anatin'izay teny Jesosy zay hoe ny firenena rehetra, dia ao anatin'izay rehetra izay ihany koa ny olona trapasembanana ara-pienoana izay ho resahantsika manokana amin'ity fandarana ity. Ary ao anatin'ny lalam-panorenantsika Fiangonana Loterana Malagasy raha teo dia misy izay hitantsika eo amin'ny 9 ny mikasika ny hirakan'ny Fiangonana Loterana Malagasy. Dia hitantsika ao amin'ny 9, 9, 9, ny momba ny fampianarana, momba ny fanabeazana ary ny fanofanana ho fampandrosoana
ny olona rehetra. Izany iraka izany dia mitaky asa. Tsy misy mihitsy angamba ny olona maniraka ka manao hoe ranona irako ianao mba hipetrapotsiny. Angamba mbola tsy nisy zany, fa Jesosy dia maniraka atsika mba hiasa. Ahoana ary ny fomba hanatanterahana ny iraka? Fantatsika fa Jesosy dia nanao asa maro ary nanao fahagagana maro izy. Isan'izany ny fahagagana nataony nampalady ny marenina, izay eto amin'ny texte ovakitsika eto zany hodiniantsika eto. Ny fiangonana dia mbola manohy izany asan'i Jesosy zany na mandraka ankehitriny aza. Dia hoy Jesosy ao amin'ny Jaona 4:12, izay mino aho, ny asa ataoko no ataony koa, ary ianao asa lehibe noho izany azy izy. Eto zany ny fahagagana izay nataony Jesosy dia ny marenina lasa malady, ny mona lasa mahay miteny. Dia mba hirosotsika misimisy amin'izany dia ho jerentsika aloha tsara fantarina hoe inona moa izany hoe marenina zany, inona ny atao hoe marenina. Ara-piarahamonina ny atao hoe marenina dia ny olona tsy maheno feo. Mazava amintsika rehetra izay. Ara-medikaly indray ny atao hoe marenina, zareo mpitsabo zany dia mamaritra ny faharenenana ny marenina hoe ny olona izay manana taovam-pienona tsy miasa ara-dalàna, taovam-pandrenesana tsy miasa ara-dalàna. Eto amin'ny tenin'ny soratra masina ara-panahy, ny hoe marenina dia izay tsy mandre ny tenin'Andriamanitra. Fa na famaritana ara-piarahamonina na ny ara-medikaly na ny ara-panahy dia misy foto-kevitra iombonan'ireo. Dia tsy inona zany fa ireo rehetr'ireo dia samy milaza, samy midika fa misy olana ara-pifandraisana ao. Ary rehefa misy tokoa ny olana ara-pifandraisana dia izay no ataontsika hoe mona. Fifandraisan'ny olona amin'ny olona rehefa tsy mandeha dia misy anankiray mona ao. Na fifandraisan'ny olona amin'Andriamanitra dia mona ilay olona. Zavatra misy fifandraisana tsy mandeha ao. Raisiko ohatra raha hoe izaho zao mandeha makany amin'ny tany anankiray, tsy fantatro mihitsy ny teny io lazain'ny olona ao amin'io tany io, nefa dia makao amin'io tany io aho. Dia azo lazaina hoe mona satria tsy afaka milaza ny filako amin'ireo olona manodidina ahy, tsy afaka milaza izay fihetseha-poko amin'ny olona manodidina ahy, ary izay no atao hoe mona. Isika koa raha tsy afaka milaza ny eo am-pontsika amin'Andriamanitra dia mona koa itsika. Fa ny fanontaniana matetika mipetraka dia hoe rehefa marenina ve ny olona dia tsy maintsy mona? Raha manana olana ara-pifandraisana ozy tsika teo dia izay no hoe mona. Fa ny marenina kosa, raha ataontsika hoe hatrany am-boky izy na voateraka izy dia tsy naheno feo mihitsy, dia sarotra aminy ny mahay teny am-bava. Ohatran'izany ataoko izany sy ny ahenonareo ahy, sarotra aminy izany. Kanefa tahaka ny ahitantsika ny mpandika teny ato aoriana ato dia ny olona na sahirana azy izy amin'ny teny am-bava, ny fifandraisana dia azo tanterahina ihany amin'ny alalan'ny tenin'ny tanana. Rehefa ampianarina azy hoe rehefa ohatr' izao dia Andriamanitra ny dikany, rehefa ohatr' izao Jesosy dikany.
iny aloha zany fanamariako anankiray fa tena mahafinaritra, tena tiako iny voambolana anankiray milaza hoe Jesosy iny fa tena manambara ilay olatra, ilay nanavotany Jesosy atsika. Ary io tena tsy iankasitrahany devoly mihitsy zay famantarana ny Jesosy zay ho an'ny olona marenina. Fanamariana zay fa ny tiana olona zay neto dia hoe ny olona marenina mampiasa tenin'ny tanana dia tsy azo lazaina intsony izy zany amin'izay fotoana izay hoe moana, satria efa manana n'io teny io entina mifandray. Satria osika teo raha sahirana ny olona anankiray amin'ny fifandraisana dia azo lazaina hoe moana izy. Fa raha manana ny tenin'ny tanana ny marenina entin'ny mifandray, afaka mifandray izy samy izy, afaka mifandray ny marenina sy Andriamanitra, dia tsy moana intsony izy. Ary isika eto amin'ny zanaky ny fiangonana Loterana Malagasy dia efa tsy tokony hampiasa zany teny mazatra zany intsony hoe moana marenina, fa ireo tsy moana intsony rehefa ampianaritsika eto amin'ny sekoly, eto amin'ny akama, fa efa manana n'ilay fifandraisana izy amin'ny alalan'ny tenin'ny tanana, afaka mifandray izy samy izy ary afaka mifandray amin'Andriamanitra izy, ka tsy moana izy fa marenina. Ary tokony tsy salasalitsika ilaza hoe marenina, fa efa teny entina manambara azy ireo maizy azy izay hoe marenina izay. Na ny anarany ty sampanasa atao amin'ny fiangonana ty aza ange tsy hoe akamoma tsy akan'ny moana marenina izy ty, tsy akamoma fa akama, akan'ny marenina. Dia ny lesona ao atsika voalohany androany, tsy ataontsika intsony ny manao hoe moana marenina. Rehetrena eto amin'ny tanàna eto amin'ny manodidina eto aza dia hoe ary zareo ao amin'ny moana marenina ao, tsy izay intsony ankehitriny, fa itsika eto amin'ny zanaky fiangonana Loterana Malagasy manomboka androany, marenina ireo fa tsy moana marenina. Inona no olana raha marenina ny olona anankiray? Araky ny voalaza teo dia ny fiarahamonina dia mampiasa ny teny ambava, mampiasa ny feo entina mifandray. Fa ireo olona ireo raha mampiasa feo isika, tsy heno ny feo mazava ho azy. Noho izany manana olana ara-pifandraisana izy. Olana voalohany zany fifandraisana. Miteraka inona zay? Rehefa tsy misy ny fifandraisana, tsy ampy ny fanabeazana aloha voalohany. Rehefa tsy ampy ny fanabeazana, tsy ampy ny fitiavana, tsy ampy tenin'Andriamanitra. Olana voalohany fifandraisana. Olana faharoa fiarahamonina. Isika fiarahamonina ihany koa dia indraindray misy ihany le fanilihana, misy ihany ny filazana, misy aza tena mavatra manisy anarana hafahafa ho an'ireny olona reny. Tsy isika eto amin'ny fiangonana Loterana Malagasy, tsy isika zanaky ny fiangonana Loterana Malagasy no hanao izany, satria ampianaran'i Jesosy tsika fa ireo olona ireo ihany koa dia tiany Jesosy. Ary fanafahana izay, olana izay no nataon'i Jesosy eto amin'ity teksta ity. Dia hodiniantsika ny teksta. Voalohany, dia hitantsika eto amin'ity teksta ity ny andraikitry ny mpiasa. Izahay zany. Eto moa zany dia ohatran'ny hoe ny akamany resahana, kanefa isika mpiasa mpiangonana, zany hoe isika rehetra zay nirahan'i Jesosy hitory ny filazantsara ho an'ny olombelona rehetra, dia voakasika izao fampianarana izao. Raha mandinika tsika ity teny ity ho an'ny mpiasa, dia hitantsika eto, avakiko amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jesosy niala indray tamin'ny sisy tanin'ny Tiro, dia nakany Sidona sy ny tany Dekapolisy, ka nakany amoron'ny ranomasin'i Galily. Lesona. Isika raha mahazo iraka dia tsy maintsy mandeha lavitra,
zay ny lesona tarafitsika amin'izay tenin'Andriamanitra izay, mandeha lavitra tsika. Inona no hevitry le hoe mandeha lavitra? Isika voiraka dia tsy hanao kitoto ny asa izay ampanaovin' Jesosy atsika, fa mila miofantsika. Zay le hoe mandeha lavitra, mila miofantsika. Izay atao amin'ny ankama dia miofana 2 taona, lavitra zany 2 taona. Ny asa ataontsika hoe ny missionnaire izay rahantsika FLM dia tena mandeha lavitra tokoa, miofana. Inona ny iofanina amin'izany? Mety miofana arakaraka le iraka, zay no anofanana. Ary ity asa eto amin'ny ankama ty moa zany dia tena misy ifandraisany betsaka mihitsy amin'ny reo le asa misiona izay anirahana olona anankiray andeha lavitra, ohatra hoe hitoron'ny filazantsara any ampitan-dranomasina. Misy itoviny mihitsy satria nahoana hoy isika? Satria inona no ataon'ireny olona reny voalohany rehefa tonga any amin'ny tany lavitra any amin'ny firenena any izy? Miofana mikasika an'ilay teny entina mifandray eo amin'ilay tany. Ka ohatr'izay mihitsy ny anay eto amin'ny ankama eto dia miofana an'ilay tenin'ny tanana. Ohatran'ny atao mmpandika teny ao, miofana tenin'ny tanana izahay. Miofana ny kolotsain'ny marenina izahay. Tahaka ireo le iraka any tany lavitra izay mila mianatra ny kolotsain'ny olona any amin'ireny toerana ireny. Ka zay ity teny ity, mila mandeha lavitra isika, mila miofantsika ho an'ny mpiasa izay. Faharoa, ny andraikitry ny ankohonana sy ny andraikitry ny havan'ny marenina na ny andraikitry ny fiarahamonina izay mety misy marenina ao. Eo amin'ny andininy faharoa amby 30, ary nisy marenina sady raiki-dela anankiray nentiny tany aminy. Nentiny tany aminy. Andraikitry ny ankohonana, andraikitry ny ray aman-dreny, andraikitry isika fiarahamonina izay mety manana ankizy marenina. Any amin'ny misy atsika any ny mitondra ireny zanakitsika ireny, satria tiany Jesosy koa izy ireny azo ny famonjena, dia mitondra azy eo amin'ny Jesosy. Aiza moa Jesosy? Mitondra azy eto amin'ny aty amin'ny fiangonana. Ty amin'ny fiangonana Luterana Malagasy misy fanabeazana manokana ho azy ireny aty amin'ny ankama. Mila hoentina aty izy mba azo ny famonjeny Jesosy ihany koa. Resy lahatra ny amin'ny asan'ny fiangonana reny olona reny, natoa nitondra ity lehilahy ity tany aminy ka nangataka taminy ireo mba hametrahany tanana. Hametrahany tanana. Mahatoky ny asa ataontsika fiangonana ny ray aman-dreny izay mitondra ny zanany aty amintsika. Ka karakaraintsika aty amin'ny fiangonana malagasy mba azo ny famonjeny Jesosy. Fahatelo, ny asan'ny sekoly, ny asa atao eto amin'ny ankama. Eo amin'ny andiny manaraka dia tena hitantsika mihitsy ny fomba nataon'i Jesosy nanasitranana ity lehilahy ity, ary zany aprosy zany mihitsy, le aprosy nataon'i Jesosy eto tena fomba atao eto amin'ny ankama ihany koa. Dia ozy izy ao amin'ny andininy 3:30. Ary nitondra ny lehilahy ny tanila niala teo amin'ny vahoaka izy. Moa valy mitanila, fantatry Jesosy tsara mihitsy ny psikolojia ny marenina, izay hoe manana olana amin'ny fiarahamonina ireo ny marenina ka mila atao amin'ny tanila aloha. Hoeto any amin'ny sekoly manokana ilay ankizy marenina mitanila. Dia nangarona ny sofiny izy tamin'ny ratsan-tanany, dia nandrora ka nanendry ny lelany, ary ny andrandrany lanitra izy dia nisy ento ka nanao taminy hoe efata na hoe maladia. Raha tsikarintsika ilay aprosin'i Jesosy dia tsy nampiasa teny firy izy teto, satria fantany le olana hoe fifandraisana ny olana, tsy nampiasa teny firy izy. Ary ampitahintsika amin'ny nanasitrana Jesosy ny jamba ohatra. Raha nanasitrana ny jamba Jesosy maheno tsara ireo ary mahafantatra tsara izay lazainao aminy,
dia mampiasa resaka ambava Jesosy. Inona ny tianao ataoko aminao? Ny ampahiratra amin'ny masoko tompoko. Tena misy fifandraisana ambava. Fa tamin'ity Jesosy tsy nampiasa teny firy, fa inona nataony? Nangarona ny lelany izy, nandrora izy, niandrandra ny lanitra izy, zavatra hita maso daholo. Tena mahay teny tanana Jesosy. Fantany fa manana olana ara-piainona ty lehilahy ity, ka dia inona fifandraisana mety aminy? Ny amin'ny alalan'ny fihetsika. Ka dia izany nataon'i Jesosy, ary izany no atao eto amin'ny akama. Anohy ny asa izay nataon'i Jesosy, izany no atao eto. Amin'ny alalan'ny fihetsika no anabeazana ny ankizy, amin'ny alalan'ny teny tanana, amin'ny alalan'ny zavatra hita maso rehetra. Voava ny fatorana mahamoana ny ankizy marenina. Ny teny tanana teny entina mifandray. Tsy baiko mona io, tsy baiko mona satria tsy mona intsony. Ary isika eto amin'ny fiangonana Luterana Malagasy io tsy hampiasa izay hoe baiko mona izay intsony, fa teny tanana no entintsika laza azy. Dia nalady ny marenina, ny fahagagana lehibe aminay mpanabe eto amin'ity zavatra ty fahagagana nataon'i Jesosy ity, dia tsy le hoe marenina dia lasa nandre, fa izany mantsy mety azon'ny siansa atao ihany zany, hoe atao ny opération, atao fandidiana, dia lasa maheno le olona. Mety azo atao zany na tsy tena 100% aza. Fa ny tena nahagaga tamin'ity fahagagana nataon'i Jesosy ity, dia lehilahy tsy mbola naheno izay teny filazan'ny olona, ka na ilaza aza hoe Jesosy tsy hainy, na ilaza aza hoe misaotra tompoko tsy hainy zany, miarahaba tompoko tsy hain'io lehilahy io zany. Fa Jesosy eto, raha nampalady ity lehilahy ity avy hatrany, dia hainy daholo ny resaka rehetra nataon'ny fiarahamonina, tena fahagagana zany. Raha eto amin'ny akama dia manomboka 4 taona eo ny manomboka mianatra eto ny zaza anankiray, dia ampianarina amin'ny teny izy, dia ampianarina teny tanana izy, sy ny sisa. Tsy kelikely mihitsy ilay anamboarana ny taova mpitenenana mba hahiteny. Fa tratra ihany zany tanjony zany rehefa elany ela. Fa tena magaga ty nataon'i Jesosy ity. Fa nefa atao eto amin'ny akama ihany koa zany fahagagana izany, ka afaka miteny ny marenina. Ny lesona farany raisitsika dia ny fampiatiana nataon'i Jesosy, ny fahagagana rehetra izay nataon'i Jesosy mantsy dia fampiatiana ilay olona. Tsy tian'i Jesosy mihitsy ny olona anankiray voilikilika ao anatina fiarahamonina. Raha nanao fahagagana, nanasitrana ny boka izy, voilikilika ireo, tsy tian'i Jesosy mihitsy zany fanilikiliany zany, fa tiany hiaty. Eto dia voambolana anankiray ampitaina amintsika ihany koa ilay hoe fiatiana na fampiatiana. Fototeny aty, miditra ao anaty fiatiana. Tian'i Jesosy hiaty ao anaty fiarahamonina ny olona rehetra, na olona tra-pahasembanana. Tian'i Jesosy hiaty ao anaty fiarahamonina ny marenina. Ka izany nanaovany ty fahagagana ity, satria hitantsika eo fa voavany fatorany lelany ka dia nahateny tsara izy. Zany hoe tafiditra indray ao anatin'ny fiarahamonina, afaka miresaka tsara. Izany no ampianaran'i Jesosy atsika. Ary ny fiangonana dia manao izany fampiatiana zany. Tsy tokony hanilikilika itsika fa ampianaran'i Jesosy mba handray sy hampiaty ny olona rehetra ao amin'ny fiangonantsika. Ao amin'ny andinin'ny farany fa 7:30 dia manao hoe, dia talanjona indrindra ny olona ka nanao hoe tsara ny nanaovany ny zavatra rehetra, fa sady nampalady ny marenina izy no nampiteny ny mona. Isika ihany koa dia tokony hideran'i Jesosy mandrakariva fa tsara
ny asa zay ataony amin'ny alalan'ny tony sekoly izay manabe ny marenina itony. Ka isika fiangonana tokony miderany Jesosy voalohany fa tsara ny nanaovany ny zavatra rehetra. Inona ary ny asa atao eto amin'ny akama arak'izay tenin'Andriamanitra zay? Eto dia manabe ny marenina. Efa misy marenina ankizy beazina 520 izy ankehitriny. Misy kilasy mandry eo amin'ny 720 eo izay miaraka amintsika eto, ary mitory ny filazantsara tsy amin'ireo ihany. Amin'ireo dia fampianarana soratra masina ny an-dakilasy, misy ihany koa ny fitaoam-pivavahana indroa isam-bolana, lahady faharoa sy lahady fahefatra, izay atao eto amin'ity toerana ity. Sapelina moa ny misy atsika eto amin'izao fotoana zao. Ary misy ny fanabeazana ankapobeny manomboka amin'ny kilasy maternelle hatramin'ny terminal. Ary misy ihany koa ny fanabeazana amin'ny alalan'ny hetsika ara-panatanjahantena, ny dimirindra, ny skoto izay mirafitra ao amin'ny FSFLM. Ary akoatr'izany dia misy ihany koa ireo le fampiatiana, zany hoe misy mihitsy ankizy mianatra any amin'ny sekoly mibe sy ny maro, na sekoly mpinoana io, na sekoly mpanjakana io, na sekoly tsy miankina io, efa mianatra any izy. Zay le hoe miaty, manao ny fanabeazana mampiaty. Fa ny akama ihany no misy 12 nisan'ireo amintsika amin'ny teny zao. Ny akama no manjoy azy ireo any amin'ny toerana misy azy. Misy ihany koa ny fanofanana, satria araka ny voalazantsika teo dia isika fiangonana sy ny fiarahamonina dia tokony mampiaty ireo marenina ireo ihany koa. Dia mba hanampiana antsika amin'izany dia afaka miofana tenin'ny tanana eto amin'ity toerana ity tsika. Amin'izao fotoana zao dia misy mpiofana tenin'ny tanana, io zany misy foana mandritra ny 120 andro ny fianarana, dia fa afaka manao miserasera amin'ny marenina sady ianao raha manaraka izany eto. Dia mba hanampiana ireo ankizy ireo olona ireo mba hampiatiana azy ao anatin'ny fiarahamonina, satria misy andraikitritsika fiangonana ihany koa ny fampiatiana ireo olona ireo. Ny loharanombolo dia loharanombolo avy ato anatiny ny akama 220 zany. Ny avy any ivelany amin'ireo mpamatsy avy any ivelany dia mbola miankina 520 tsika aloha amin'izao fotoana zao. Ny avy amin'ny fanjakana eo amin'ny 10 eo, ny avy amin'ny ray aman-dren'ny mpianatra 12 ary ny avy amintsika fiangonana dia 100. Andraikitritsika ny mampiakatra izay 100 izay, satria ny famatsiana avy any velany tsy voatery maharitra isaorana betsaka tahaka ny NMS zao anisan'ny mamatsy atsika. Kanefa ny tompon'ny fiangonana, ny tompon'ny asa dia itsika fiangonana loterana malagasy. Ka isika tompony no tokony manao ezaka voalohany, satria atsika io. Dia ny afatra ho atsika dia ny finoana izay nekentsika teo amin'ny batisa dia aseho antsika amin'ny alalan'izao asa izao. Hoy ny teny ao amin'ny Jakoba 2:2-20, ary izao kosa dia aneo aminao ny finoko amin'ny asako. Mino isika dia porofotsika amin'ny alalan'ny asa izany, finoatsika izany, mba hamelona finoan'ny hafa ihany koa. Manana sapam-pikambanana sy sapan-draharaha maro isika atao amin'ny FLM, ahafahantsika maneho zany finoatsika amin'ny alalan'ny asa zany. Isan'izany ny akama izay mikarakara ny marenina. Fa misy sampana maro koa amin'ny fiangonanao ahafahantsika maneho ny finoantsika. Tsy voatery atao amin'ny akama ihany zany. Fa ny akama aloha ankehitriny dia mila atsika kristianina sy atsika fiangonana tsirairay amin'ny fanohanana. Indrindra amin'ny fampiatiana ireo marenina ireo amin'ny sehatra izay misy atsika tsirairay avy ihany arak'izay nampianarin'i Jesosy atsika androany. Atsika FLM ny akamaka isika no tokony lohany amin'izany, reharehantsika tokoa
ny fananana izany toerana izany. Dia voninahitr'Andriamanitra raisy zanaka ary fanahy masina ny asa zay atao eto, izay no fampianarana fohifohy izay nentina nomenantsika sy fampahalalana ihany koa ny sampandrarà eto amin'ny akama, dia miandry ny fantaniana avy amintsika ary mandra-piandry izany dia mahafaly anay ny manolotra hira anankiray, hira fanevany akama izy ity, izay ataon'reto mpianatra sy mpiara-miasa vitsivitsy izay atao amin'ny klasement reto ka ho ataontsika izany. Vonona ianareo rakizy dia ataontsika ilay hira faneva mandra-piandry ny fanontaniana. Dia asehontsika aseho anareo eny tompoko. Zay ny hira fanevany akama zay natolotra reto ankizy reto ho antsika mpijery sy mpiaino manaraka izao fandarana izao. Dia afaka mivelatra amin'ny karazana fanontaniana rehetra mihitsy tsika azo ararotina, na milafiny momban'ny faharenenana izany, na milafiny asa atao eto amin'ny akama, dia afaka manao mametraka ny fanontaniana isika. Mandra-piandry zany angamba dia manasa ankizy iray mba mamaky tenin'Andriamanitra. Mety tiatsika ho hita sy ho eno hoe manahoana zany ankizy mamaky tenin'Andriamanitra. Fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny zanan'ilay tokana mba tsy very zay rehetra mino azy fanana amin'ny fiainana mandrakizay. Zay no teny novakiny Iavosoa tamin'ny tsika teo. Firy taona no kely indrindra. Ny kely indrindra eto amin'ny akama zany dia 4 taona ao amin'ny kilasy maternelle.
Jaona toko fahatelo andiny fahena amby folo le ny vakiny teo. Eny tompoko. Ny kely indrindra dia kilasy maternelle ary ny mandrapatonga ny any amin'ny kilasy terminal eo amin'ny misy mahatratra 20 taona eo any amin'ny fiofanana arak'asa ihany keo. Raha misy ny marenina te hianatra ahoana ny ataony, inona no tsara ho fantatra, ny écolazy, ny période fianarana sy ny sisa. Ny voalohany indrindra dia ny manatona ety amin'ny sekoly, ety amin'ny akama, dia tia no manome ny ray aman-dreny na izay mitondra azy eo izay toromarika rehetra, anisan'ny toromarika anankiray omenany ray aman-dreny mantsy ny hoe tokony makany amin'ny dokotera aloha hojerena ny sofina. Izay no ny voalohany indrindra. Ary rehefa tena voamarin'ny mpitsabo fa tena manana olana ara-pandrenesana ilay zaza, dia raisina eto amin'ny akama, dia raisina tanana eto. Ny saram-pianarana dia ny fandraisana anjara moa zany fa tsy hoe saram-pianarana. Raha ny saram-pianarana mantsy dia lazaina amintsika fa isam-bolana dia ray hetsy. Mihoatra azy lafo ilay vidin'ny fanabeazana, fa ny fandraisana anjara amin'izany dia ray alina, manodidina ny ray alina, dia mety miovaova, mety tonga any amin'ny 2 alina isam-bolana, 3 alina any ho any, arakaraky ny ray aman-dreny sy ny ataon'le mpianatra eto amin'ny akama zany. Misy hoe misakafo, misy hoe kilasy mandry sy ny sisa zany. Ny fianarana dia tahaka ny fianarana be sy ny maro, manomboka maternelle ka hatrany amin'ny terminal. Misy ihany koa ny fiofanana arak'asa eto amin'ny akama. Mety nisy fomba lalàna ve eo marenina ny zaza voateraka iray. Raha voateraka aloha izy mbola sarotsarotra ho antsika be sy ny maro, fa ny mila fitaovana io raha tena hoe te ahafantatra hoe mandre ve sa tsy mandre ny zaza anankiray voateraka. Fa ny rehefa manomboka iny izy teo miraika izy amin'ny feo dia manomboka fantatsika. Azo atao amin'ny alalan'ny testa tsotra zany, tahaka an'izao ataoko izao ohatra. Raha mierika ny zaza dia maheno tsara izy zay, zavatra tsotra ohatr'izay ny etombohany. Fa matetika moa ny ray aman-dreny rehefa hoe 2 taona le zaza, mbola tsy miteny ihany na 3 taona, eo vao manomboka mikoropaka. Mbola tsy tara aloha zay fa tsara indrindra raha fantatra aloha arak'izay azo atao ny faharenenana mba ahafahana manao fanabeazana aloha indrindra arak'izay azo atao. Fantaniana manaraka ato misy sekoly fitaizana marenina firy atao amin'ny FLM. Isika atao amin'ny FLM dia manana sekoly 7 amin'izao fotoana zao. Aizavy izy ireo: Antsirabe, Antananarivo, Toamasina, Morondava, Fianaratsoa, Mahajanga ary Antsiranana. Reo aloha zany ny mitambatra ao anatin'ny foibe, atao hoe foibe fanabeazana ny marenina na Fofama. Fantaniana manaraka ato izay pastora zany no olona voalohany tokony tenin'ny tanana, so tokony heverina ny anofanana olona afaka mampianatra any amin'ny sekoly angamba izy io fa takony sekoly tahaka ny hoe STPL na salta na sahala amin'izany. Eny tompoko, tena tetikasa tsara tokoa izany satria na ny isan'ny marenina eto Madagasikara aza dia vinavinaina ho misy 3 hetsy any ho any.
Ka ireo telo hetsy ireo tsy ilaozan'izay misy any amin'ny fiangonana misy atsika any amin'ny FLM any ambanivohitra na any amin'ny tanàna samy hafa any ka dia marina tokoa zany. Tokony ahay tenin'ny tanana ny pastora na dia ireo le fampiasa andavanandro ihany aza. Dia tsara izay ary azontsika atao tsara ny fiarah-miasa satria samy atsika io, atsika fiangonana na ny akama afaka mampianatra tenin'ny tanana na ny STPL sy ireo sekoly biblika samihafa. Azo atao tsara zany ary fanamariana anankiray zany izay ataoko amintsika isaorana ny Jesosy fa misy marenina iray amintsika amin'ny teny zao izay mianatra ao amin'ny STPL Atsibon'ny Avoko. Taona faharoa izy amintsika amin'ny teny zao. Dia izay aloha ngamba ny fanontaniana eto izay ihany koa no ataoko hoe raha tsy misy intsony dia maranana ny fandaharana androany. Dia isaorana indrindra isika rehetra, isaorana Jesosy tsy tapaka ny jiro, nandeha tsara ny fifandraisana rehetra ary isaorana ny mpikarakara rehetra any ambadika any izay natotosa izao fandaharana izao dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Misaotra indrindra tompoko.